de mamerina ny araba ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana zanaka mpandova zay fikara GES indray amafisina fa fanoizana zany ny fandarana tamin'ny expédition Ambondrombe 2022 ny rana tamin'ny VDF production zany no arahantsika zao fotoana lehibe zany nandehanana teny de manomboka zany am'di niakatra teny aloha no ataotsika arak'ilay fandaharana tany mifampidirana de zay vao mandeha tsikelikely arakarak'izay fa nandarana mifampidirana ny zavatra resany eto zany raha ny aingy zay teto Antananarivo fa 7 volana novambra 2024 maraina de niditra sasakaly zay tao anaty orambe mihitsy niditra Ambomahamasina somary nisy sakatsakana kely patinage zany satria nisy fanamboaran-dalana de nisy sakatsaka nefa tonga somatsara ihany de tao amina akany fanaovana asa tanan'ny vehivavy zany tao Ambomahamasina ndrainay ary tena tsara fandray be zareo tsara toerana tsara le toerana mampirisika atsika raha makany mba ao mivantana fa misy efitra tsara fandraisanao fikarakarana tsara mendrika eny fa na vazara ao daholo ihany koa no mivantana karazana fivantanana zany zay zany dianay tonga somatsara tany melomo zay de fa nandefa telefônina tamin'ny zafikeliny niantso hoe mba eona amin'ny Ngabe Piaramoma mba anadiady zavatra tantara sy zavatra fohifohy de nanaiky moa izy ary de ny fiaingana zany de niainga teo Ambomahamasina tamin'ny valo maraina teo de tsy tonga de mivantana niakatra teny Ambondrombe fa mbola teo apoditra teo aloha zay 12 kilometatra miala io zany de misy tanàna zany alohan'ny akarina an'Ambondrombe somary miakatrakatra ihany le izy eo am'le atao hoe Ambato Mifanongo eo zany misy vavato mifanongo mpivoatambary eo fanaovan'ny zareo le saotra rehefa andeha hoany izy saotra moa fiteny any de eo zareo manao le fombafomba fa marihana fa zay moa zany efa nte melo fa zay tsy manao fomba rehefa miakatra eny de nanaiky moa le karakaradia satria efa nisy fanaovana resaka fanaovana tamin'ny andiny voalohany de gaga zareo resy lahatra izy tamin'ny zavatra nyseho rehetra de teto moa zany efa tapa-kevitra fa tsy hanao le fomba tsony rehefa miaraka aminay fa de vavaka no atao talohan'iny izy fa za enina niakatra talohanay efatrandro tany nanao fombafomba le mpitondra azy fa monja moa zafikeliny Ramoma nitondra anay izy tsy nety hanao fombafomba tsony lazainy io moa ny evany rehefa aveo fa zay zany ny ainganay hoe eo naminy de aveo tanysaina indray ny dia tsikelikely ka le feonana aminy no aseho voalohany zany hoe ny antony ty sary ty fo ihany no asehoko eto satria tsy andefa manontolo eto zay zany satria ao ny déontologie tsy maintsy ajaina kanefa nangataka tamin'ny zareo zay andefasana meny intégral fa tsy alefako eto izy fa ho ataonay archive fa resaka fohy sary zany mba tiako aseho mba ho authentique zavatra ataonay ty de resaka fohy kely zay ihany manam-pirofa nisy resaka fanaovanay de mba niheviny tamin'ny fantanina be dehibe zany de misy hevitra vitsivitsy reto mba fanazavana nataony de zay zany no aseho eto mba nampirofona ny fiainganay ho eny etapina Ambondrombe manahoana ozy izy ny olona sotra ohatranazy zao zany sa tafiakatra eny amin'ny faratapiny agny rasy manahoana zany ny olo sotra sa tafiakatra eny amin'ny rasy fa ohatrany hoe ombiasa sy ny sisa ro tafiakatra eny amin'ny rasy ombiasa moa hafakafa ny olo sotra ombiasa de mahambiasa azy de ferinangatra angasy mitondra azy entsika tsara teo zany ny resany hoe miombiasa ny izy izy de ferinangatra zay zany moa le fomba fitenenany teo rehefa nanontany izy hoe maninona ozy izy ny olona tsisy tonga any am'lay ratsy ny anarale toerana nandevenana le zanaky mpanjaka fa nazavainy aminay moa fa nisy mpanjaka zany mipetraka teny de maty io zanany vavy io de ny tenyny mpanjaka zany hoe rehefa maty ny olona rehetra ozy izy naiza de ty daholo ny fanahiny ety ny avelony mba hanala fanginana ny zanako zay zany moa le tantara fa tantaraina fohy eto le sary zay zany no teneniko hoe tsy ho alavaitsika be le izy fa fohifohy ohatr'izay fotsiny ny anam-porofona namaly izy iny Ngabe Piaramoma
fito amby 20 taona izy a mbola nandeha tongotra izy tonga amin'ny toerana avoavo io tsy eo izy mipetraka fa tena matanjaka izy de misy fanontaniana anankiray indray ty mbo nalinanay izy moa somary efa marenina de tsy maintsy le zafikely no mametraka fanontaniana izy tsy ho azo mihitsy le fanontanianay fa izy mila kekezina de le zafikely efa hainy ny fréquence le feo angamba na iny fihetsika mivava le zafikeliny a azo le fanontaniana de jerentsika indray zay ihany angamba momba anazy fa tsy andefa sarybetsaka momba azy zahay a fa ajaina zany a averipiany le déontologie zany ajaina foana ary mariana fa tsy azonao izy raha ho tetavinao a fa io zafikeliny io nantany io zany natao hoe monja io zany no erana aloha de mihery izy am'le dadabeany a zay le dadabeany vao manaikona amin'izy na amin'izy marina ihany a satria na fiarovany toerana misy azy keo satria eto zany izy zao de nisy fotoana moa izy nanambara fa izy tsy manao n'intsony a tsy mandeha am'le fomba ntsony izy fa efa mivavaka raha ny andeha niakatra teny mantsy zay a de tsy nasiana fomba aseoko hoe le sary misy le vato mifanongory efa aveo a fa zay de tena vavaka natao najana mihitsy fa reo vazana andeha teo alohanay no novan'le mpiseradi hafa fomba fa de taraina mihitsy fa nandritry ny efatrandro teny de lany teny ny orina sy ny vandra orkide moa ny sary nalaindry zareo teny a de nahita fito vaovao ry zareo zany a zay mbola tsisy pahita zay zany mo mba tsetsatetsa tsy aritra mba resaka fanaovanay tamin'le mpiseradia tondrandro zareo rehefa mifanena teny an-dala satria rehefa nidiny izy zay akatra maina ny andro maina tsara ny andro a de misy fotoana andresahanay kely taminy a hoe nanahoana ny diany zareo fa de lany teny orina tsy sary nalaina teny sary na voninkazo alaina anaty orina fa ho hitantsika eo fa ny zavatra sary nalaina teny etapony teny de sary amin'ny andro maina andro mazava be de be moa zavatra nahagaga an'le zareo tompotany teny satria misy ny mpilanja entana sy ny sisa maro zay ny teny de ty sary ty indray zany fariny angamba ho an'izy mianaka ho an'ny ngaberamoma satria izy any tantara taminay fa nitondra nireo olona tany aloha zany olobe teto amin'ny firenena ao zany ny anankiray ny tena nampisongadiny ny tantarainy a lay journaliste d'investigation tao amin'ny RNM TVM RNM moa tam'zany satria feo nalaina tamin'ny fandaharana lehibe teto Tanarivo tao amin'ny RNM zay le hoe avoana sy avoana sy tanàna mena masoandro raha tsy diso fa zay le fandaran'le ray aman-dreny Buary ray aman-dreny Buary efa mpiandry izy am'izao fotoana mbola vely izy a mirapazeto a kompatanana ho anazy tsy ananako ny fahefanay teny anarany eto fa tonga de fantatrareo a ny anarany zay mpanaraka an'izay avoana sy vohitra sy avoana mena masoandro de mialatsiny a tompoko raha diso le izy efa tambola kely a nanaraka le fandarana tsy tadidiko tsony anara le fandarana fa zay ny fahatatiavako azy a le avoana mena masoandro zay de tantarana Ambondrombe io tantarainy de nangovotra mihitsy zay neno anazy tam'zany zay zany a ka ity le ngabeberamoma nitondra anazy a teny ambony teny tam'zany maro a tsy hoe be de be fa nisy na olobe teto amin'ny firenena arany entiny teny ozy izy moa ny teny anarany izy fa zay tsy hamoaka anarany eto a fa tamin'izy ombiasa fa zao izy zany efa tsy ombiasa tsony a zay zany fanamarena efa tsy ombiasa tsony izy zao miresaka aminay zao fa so ianao gaga ny antony onanay taminy a tsy hoe amahombiasy azy fa mababa mpiaramoma azy zay ombiasy teo aloha ny tantana an'Ambondrombe fa ny zafikely zao mandimby azy monja kanefa monjako efa tapa-kevitra fa hivavaka zao a de hitantsika hoe inona moa zany ny resaka nataon'izy mianaka mivavaka izy taloha ombiasa fa inona no mba nahatonga anao mivavaka satria ombiasa anao taloha ombiasa faratapony taty Ambondrombe mba nahatonga anao hivavaka zany mba nitanain'olo reto Samaharek koa. aleo mivavaka aleo mivavaka am'izay Vavaka zany tanimbany. Anao zany fanahinao rehefa maty haia. Sa misy tanimbany sy Andeha an-danitra anao. fa le ombiasa mameo drasy very. Le ombiasa mamosavy very. hitanao zany
Zay zany ny heviny kely somary miroko moa izy de tsy henontsika tsara hoe ombiasy very ohatr'zao, eritrereto fa izy ombiasy nefa zany teneny zany de anazy moa zay manokana fa be de be ny fanazavana fa tsy ho avoakana eto zany le raha fitinina zany de zao nisy antony nahatonga azy hivavaka ary nampirisika anay izy hoe tena mampirisika anareo zay ozy izy torohiny filazantsara de rehefa mba mitondra olo le tianareo de mba ampivavao le olona zay zany ny teningabe Pierre Ramoma mampetsi-po ny resaka taminy efa olona 7 taona izy isy ndray oronan-tsary moa rehefa avy eo azotsika enona indray tamin'ny zafikely monja ny tantara hoe inona zavatra niaina sy ny seho tamin'ny fotoan'andro fa any amin'ny farapariny angamba fa somary ampiseho indray zay sary teny am-piangana eny an-dalana manahoana moa zany angamba tsy adiniko hijery le toerana le hoe Ambaton'ny Faningoa de avoakako fotsiny ngamba le sary de tsy asitsika resaka alizy fa tohizako indray andresaka rehefa avy eo. Io zany le mahambaton'ny Faningoa azy lavitra moa nalana an'le sary satria telefona fa ngeza be reo vato reo de eo am'reo vato reo zany rehefa miainga ny vazahana malagasy hoentiny eny de tsy maintsy manao saotra eo zay zany fomban'zareo fa marihana fa zay tsy nanao saotra satria nary zareo ara resy lahatra de ohatra nisy olo-kafa ihany de nanao saotra te fa ohatry menamenatra ary zareo tsy fanenjehana tsy fanambaniana tsy fiverina ny olona hafa ho tsinotsinona averiko foana fa zay ny tanjony eto ny tanjon'ny fandarina tsy hoe anao tsinotsinona nanambany fomba ny hafa tsy mendrika zany tsy mety zany toriana filazantsara fitiavana fa raha misy fanambanimbaniana na fanaratsiana fankalana zany amiko tsy avy amin'i Jesosy zany be dehibe ny olona mitory fa Jesosy Kristy zao ny teny Jesosy hoe maro ny olona mitory amin'ny anarako fa za Kristy aza manaraka azy fa za tsy naniraka azy jereo voniny azo tsisy ody voaloboka amin'ny tsilo ary tsilo voaloboka ka raha mpitory filazantsara ianao aza manambanimbany hafa aza manaratsiny avy tena tsy mino hoe avy amin'i Jesosy zany tsy mandiso anao na marimarina anao fa manoro anao indrindra ho antsika le mbola atao hoe vaonafana vao mifo maheriza za mampirisika anareo tena toroy filazantsara fafanamposy ampitiavana fa ataovy ampahendrena le izy ataovy ampahendrena le izy zay zany fanazavana fo fa hijery sary indray tsika rehefa vita ny resaka tamin'ny baba Pierre Ramoma de nanangy izay de tonga teo amin'ny toerana anankiray antsoina hoe filasinana site de camping zany teo zay ny natory teo zay no natory fa ny pitsony indray zay vao niainga satria ariva be zay vao tonga teo fa maizina vao tonga teo kely le lalana meo teo amin'ny ataoko hoe tsy haiko tsisy 3 kilometatra kopre angamba kanefa de zao tsy vitanao adiny 4 na adiny 9 le izy moa zay koa nijanojana satria misy vehivavy miaraka aminay misy ankizy zay zany de jerentsika indray sary fofo ihany mikasika an'izay teto zany zay no lasy eo no atao hoe site de camping zany eo no matory ny plasy na vazaha na gasy any de eo indray manomana ny dia vao maraina io hiakatra hoe ny etapina Ambondrombe zay zany ny dia de rehefa mandeha moa zany ny dia zany de natao ny fanomana manam-panahy reo zany zay ny ekipa teny fa ao ambadika eo zany reo mpandro sakafo reo mpilanja entana sy ny sisa zay karamaina fivelomana ho an zareo zany ary anisa nanazavana an zareo hoe raha ohatra ka mety aminareo raha vahanareo le fombafomba be dehibe ny olona te andeha ety raha sinareo fomba le izy ny olona efa matahotra maky ety de ny olona tsy saky ety nefa vola miditra ho anareo ary raha manaiky ianareo hoe afaka mivavaka ihany koa ny olona maky ety de be dehibe na ny olona mpivavaka ary amonjy vavaka tendrombohitra ety afaka mitondra olona be dehibe maky ety zay fidiram-bola ho anareo no entina ety zay hivavaka fa sady mitondra fizahantany ho anareo zay satria tianay mba handroso ty faritry ty
zay tia Madagasikara, tia mifaritra rehetrarehetra, mivavaka ho an'ity tendrombohitra ity zay, mivavaka ho an'ny malagasy, ho an'ny olona eto Ambomamasina. Eto Ambomamasina moa zany misy an'ity toerana ity, mivavaka ho an'ity toerana ity zany zay a, mba tena androso ho lasa izy fizahantany lehibe. Io zany a ny toerana fiangana, de ohatr'izao indray nyity rehefa eny an-dalana. Eny Tapiakarina moa zany zay zao a, efa ho tonga faratapony zany zay zao, de sefitra daholo raha ilotsika lesaka fanaovana. Bozabozaka sisany. Tada. Zay zany a le resaka naseho hoe rehefa ny faratapony ihany a, ohatran'izao sisa ny zavatra misy eny, fa ny ala taty ambany, mamaky tena mamaky antsana, mamaky tendrombohitra. Ny lalana zany de tsy mikasy tany ny tongotra, satria misy fakakazo be dehibe, de le ratsakazo milatsaka de lasa mosy, de mihevitrevitra, de ny ilana an'io teny io zany a hitsapatsapana so mitsorapaka ny tongotra ao a, tsy maintsy mitondra tena zany rehefa miakatra eny. Ohatran'izao zany zay a no santionany a miakarina teny a, de jerentsika indray a rehefa tonga eny fitipitianiko le saro a, satria be dehibe ny zavatra mbola tianao resahana. Am'ty andiny voalohany ty aloha de fanehoana fotsiny a ny dia any na keny Ambondrombe. Teto indray zay de fa tonga teny faratapony zany a, ao amin'ny faratapony ao zany misy tantara. Io vato nikorotana io moa zany a de misy stèle teo a, zay napetraka ny vazaha anankiray a, tsy ny anara moa tsy de nadidiko loatra fa mopera izy io sady miaramila, lentina mopera moa fiantsoany olona azy. De misy lakroa vola tena lafo be, fa araky ny lazain'ny mpiseradimo moa de hoe nisy naka le izy tamin'ny andro le nalaza reny le hoe misy mercure anatin'ny vilany, fera sy ny rehefa sy ny sisa. Fa ery atapony ery zany a no misy an'ilay antsoina hoe toerana nisy an'le général Besson fiantsoan'zareo azy, na Benson tsy haiko a, fa reo no tena toerana manan-tantara lehibe, ary olona vitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana, mbola latsaky ny ratsan-tanana ny olona tonga teny. De notsika fotsiny zany a ny zavatra fanazavana. Le misy aloalo zay nataony le mopera, zay fiantsoandry zareo azy eto hoe lentina mopera, miaramila izy io nefa mopera. De vazaha izy io, de tsy etapiny etsy indray a an'le général Besson, na hoe général Besson. Reo zany a olombelona vitsy, nefa de ty zany no tenin zareo. De ty nefitsika zao a mahita maso, ny zavatra tanjonay a de ampalala, fa ny zavatra rehetra de azo fehezina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tiana tenenina zany de zao hoe teny etapony zay, teny etapony teny a no nahitahana ny sary rehetrarehetra manodidina. Raha jerentsika moa zany alefantsika eto zany le sary hoe ohatr'izao ny eny etapony eny a, zay zao tsy asiantsika feontsony fa de sary sisa no alaitsika, zay zany zao ny eny etapony eny a. Tonga teny etapony teny zany zay a rehefa maraina tamin'ny 12 teo zay vao tonga teny a, satria lavitra le lalana ho a. Reo zany zay a rehefa tonga teny a naka sary tamin'ny drone, de zao hita masontsika zao fa masoandro be dehibe ny olona miteny hoe lainga fa tsy misy tonga eny, fa zavona be ny ohatr'izao nefa nisy ny teny izany, fa io pirofo io zao a balika amin'ny masoandro. Zay ny maranako an'iny momba n'Ambondrombe iny a, fa hiditra ara-panahy ny fandaharana indray zany hoe inona zany ny tena zava-dehibe a mikasika ny fisian'izay tendrombohitra zay. Tena marana antsika azy a de ity resaka fanaovana tamonja ity zany a, resaka fohy apahany ihany koa no voakako eto, fa tsy lavabe satria teto ny nanambarany fa izy efa tsy manao fomba tsony fa hivavaka izy. De mba manambarambara fohy momba azy fotsiny izy a, zay mba tiako resahana fohy eto ihany koa, fa ferantsika amin'ny fotoana satria lasa lavabe a, de toizantsika amin'ny fandarana manaraka indray. Eny a manoloana antsika eto zao monja zay mpikarakara dia tompona andraikitra
ara-drazana mihitsy ara eny amin'ny sitan'Ambondrombe zafikeliny Ngaberamoma zany de angatantsika izy anazava fofoy momba azy zany sy ny asany teo aloha fikarakarana an'io toerana io. Sotrapetraka paster, ny agnarako moa de Monja, iaho guide an'io Ambondrombe io, mipetraka niasa tao amin'ny Fizamina, zanaka zafikeliny Raberamoma aho mipetraka eny Akarambevaratra no misy anay. Iaho indray de mpitondra vazaha eny Ambondrombe ary ivelomako anolomako ny vady aman-janako io. De ny baba Ramoma Pierre efa mifata-daza hatrany taloha hoe ombiasy teo izy teo aloha, nisy telo izy ny tena lehibe teo nitondra an'io, izy rery sao sisa velona, nisy moa resaka fanaovana taminy efa 4 taona zao na 7 taona izay raha tsy diso any resahany teo. De ianao zany mpandova azy zao sy mpandimby azy, tena atao hoe tompony eny raha azo lazaina zany nanaona ny fombafomba sy nataonareo teo aloha nandritra n'izay fotoana nitondranareo azy zay hatramin'ny oviana anao nefa nanomboka nandrain'io azy. Ny fombafomba sy nataonay teo ny tondranay olona teo na gasy na vazaha sy niakatra tao Ambondrombe dia manao fomba gasy anay, manao ny tono-akoho sy manao ny fomba toaka manome ny razana. Ny fotoana nanaovanay an'io de efa eo tany amin'ny 2002 tany de efa nanomboka mitondra nandehanaka eny. De zay fomba zay ve tena tsy natao foana, tsy mbola niova mihitsy hatramin'izay taloha zay. De inona ny vokany hitanareo nefa natao le izy mba inona ny anaovana an'le izy de inona ny vokatra azonareo tamin'ny ampiasana an'le izy? Ay, fomba io de tsy maintsy natao le vao maniky eny. Natao izy mba hoe fangatahan-dalana ny razana eny tapon'ny Ambondrombe eny. De nanaona nefa rehefa natao le izy, inona ny tena mba nandrasanareo tamin'le fiahian-drazana zany hoe mba miaro amin'ny fahasalamana ve sa hiaro amin'ny toetrandro ve sa hiaro amin'inona le izy satria natao tsy maintsy natao le izy? Natao zany izy mba fangatahan-dalana mba hoe atao vita soa lala zay olona makeny mba mangataka an'izay hangataka an'izay zavatra tadiavin'ny makeny ny olo. De azo ve zay? Afa-po tsara ve tamin'ny toetrandro sy ny rehetrarehetra? Tamin'izay aloha tsisy nafa-po fa presque merika ny andro, mora ny andro sy misy lefa maniky iny fa ny zavatra Zay zany no anamaranako nyity fandarana voalohany faharoa ty, de amin'ny toy andray zany hiditra somary anatinatiny kokoa tsika ny resaka mombana tendrombohitra. Fampalalana an'Ambondrombe fotsiny resahako teo sy resaka fofoy nirahana tamin'ireo tompon-tany zay nitarika anay teny nitondra anay teny. De misaotra anao nanaraka ho faranantsika indray aloha ny fotoana de amin'ny toy andray tsika miresaka.